hoe manana etisiavantsika tsisy afatsika koa nafantsika ny avitsika avy any dia manana ndraiky tsika mivavaka amin'ny firenena. Raha milafiny baiboly no jerena satria moa hoe baiboly sy ny firenena no resahana. Raha mijery ny fanambarana baiboly tsika momba n'izao tontolo izao ary tafiditra amin'izany ny firenena malagasy, ny ambarana baiboly ny amin'ny fampisehoana ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao dia ny atao hoe fisarahana amin'Andriamanitra. Noho ny fisarahana amin'Andriamanitra dia io antsoin'ny baiboly hoe fahalavona zany. Misy hevitra mampisaraka n'Andriamanitra sy olombelona no le atao hoe fahalavona. Nefa ny zavatra magaga rehefa malala dia izao tsy hoe satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia ho avelany amin'izao teriny amin'izao le tsy hoe ary zavatra voavafa mihitsy izy fa zavatra moariny rehetra teo dia tsy ilay intsony fa tsy zany fa tao amin'ilay zavatra moariny io tsy mitsaratra izy mametraka hafatra ary hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsy reny soratra masina foana ilay famarinana famotrampona fanetretena tsy reny hatrany zany. Ary tokony havana tsara ny hoe famonjena sy ny asan'Andriamanitra ao amin'izao tontolo izao. Ny famonjena dia ao amin'i Kristy, nefa rehefa mivonjena ao amin'i Kristy tsika mbola mitohy hatrany koa. Ny famonjen'i Kristy dia amin'ny olombelona manontolo no hanehoan'izany. Masitra izy, manangana ny maty izy, mampahiratra ny jamba izy, ary teny izy hoe izay nataonareo tamin'ny madinika indrindra reny no nataonareo tamin'ny fiomponiva reny no nataonareo. Izany hoe jereny tompo zany ny lafi-piainana rehetrarehetra ary tsy hoe lafi-piaram-panahy fotsiny fa ny lafi-piainana rehetrarehetra jereny zavatra ambarany filazantsara zany. Ary rehefa tonga moa ny fiavian'i Kristy, izy tsy hanao hoe mbola nisy tolony any ny fisarahana tamin'Andriamanitra sy olombelona, tsy hoe navelany teo izao tontolo izao fa ilay izao tontolo izao ho avaoziny. Avaoziny izao tontolo izao. Ary tsy vitany hoe rehefa miteny Andriamanitra hoe andana ataovy mpianatra ny firenena rehetra tsy lafiny geografika fotsiny izy fa lafiny sosiolojika koa. Iran'Andriamanitra ny olona tsy andehan'ny toerana geografika fotsiny ary isy ary fa tian'Andriamanitra ny olombelona ny kristianina zany ho eo amin'ny fiainana ara-tsosialika, miditra ny fiainana tsirairay, miditra ny fiainana ara-tsosialy ary mandray anjara amin'izany fiainana ara-tsosialy zany ny kristianina. Ny fiangonana zany dia karazana